Voatendry sekretera mpanatanteraky ny AVCOI ny fivondronan'ireo tanàn-dehibe sy kaominina aty amin'ny faritry ny ranomasim-be indianina i Lalaina Razafindrazaka Manazava ny maha zava-dehibe eo fanendrena azy io ny lefitra faharoan'ny ny tanànan'Antananarivo renivohitra. Mahafaly aloha izy satria madame Lalaina tokoa zany no voatendry sekretera exécutive ny AVCOI ary any Saint-Denis ny asa. Tombotso manokana zany satria madame le maire no présidente ny AVCOI ary ny AMF mihitsy no nanao ny critère nahatonga azo secrétaire exécutif. Izy koa manam-pahaizana mikasika an'izay raha ny asany efa nataony zany satria efa secrétaire général AMGVM izy efa niasa tamin'ny région de France teto ihany koa izy nisolo tenany teto secrétaire général commune urbaine Tsirabe fa be dia be ny zavatra efa nataony dia zay no nahatonga azy ho voasivana amin'ny procédure internationale zany ho lasa secrétaire exécutif ny AVCOI. Tombotso manokana zany efa atsika satria tadio tsara fa tsy afaka melon'olona mihitsy ny commune urbaine Antananarivo anatin'le tsy fahampiana tsy maintsy mivelatra amin'ny firenena hafa zany tsika na ny commune hafa dia manana azy tsika manamora kokoa zay fifandraisan'izay ary madame le maire moa atoato présidente anao tournée amin'ireo firenena anatin'ny oceany andeha reo zany dia tsy maintsy izy ny anamafy sy anamora an'izay fandehanan'izay. Zany AVCOI moa tsy voaingana no mipetraka zany dia efa mipetraka ny statut ny règlement intérieur ary efa misy ny fanatonana zany amin'ny projet maro isan-karazany zany fa tsy maintsy rosotsika manao mise en œuvre an'iny atsoatsy.